ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana avy no erabanantsika hatratra zoma fa 7 ny volana jolay ity. Ny mofinaina volahatra ao antsika dia ny koritianina voalohany taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny koritianina. Koritianina voalohany toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 120. Koritianina voalohany toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 120. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy noraisiko sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lako. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankaman'olo ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakôby izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra izao izay toy ny tsy tonga volana aza dia ambany sehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatao izao aho. Ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra. Nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niarana aza tamiko. Koa na izaho na ry zareo dia arak'izany no fitorianay, arak'izany koa no ninonareo. Ray Masino, manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Miresaka momba ny filazantsara Paoly eto. Inona amin'ny filazantsara moa resahan'i Paoly amin'ity koritianina voalohany toko 10 ity? Zavatra anankiroa. Voalohany dia ny fisian'ny fitsanganany tena ny maty. Ary ny faharoa dia ny fisian'ny fiainana mandrakizay. Dia izay no mpoanan'i Paoly hoe filazantsara eto, fitsanganany tena ny maty izay ateraky ny fandresen'ny tompon'ny fahafatesana ao antsika. Jesosy lay zanak'Andriamanitra, lay Kristy nandresy ny fahafatesana ka nahatonga antsika nitsangana tamin'ny maty, ary mahatonga antsika koa mandova fiainana mandrakizay. Raha tsorina dia fanazavana an'izay ity koritianina ity. Ny fisian'ny fiainana mandrakizay, ny fisian'ny fitsanganany tena ny maty, izay no atao hoe filazantsara ao Paoly. Ary Kristy izay maty nisolo antsika tao amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika, izay koa ny filazantsara. Fa andehantsika ikisaka hijanona amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny 20 ihany. Karazana teny fampidikana zany atao amin'ny Paoly eto, ary ny andiny 10 izay haitsika matetika hitantsika eny amin'ny soratra eny an-damosin'ny fiarakodia eny, soratra eny amin'ny takelaka hazo, takela-bato, ataontsika isaky ny misy fitsengerenan'ny andro nahaterahana, ataontsika isaky ny misy ataontsika hoe fitokana trano, ataontsika fitokanan-jahatra maro samihafa. Ity andiny 10 ity hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatao izao aho. Olona manahoana moa no miteny an'izany? Ary inona ilay tenenin'i Paoly hoe fahasoavan'Andriamanitra? Ary izany olona manahoana no afaka miteny an'izany na tokony hiteny an'izany teny izany? Mazava ho azy fa ny olona rehetra tokony afaka hiteny an'izany raha ao amin'ny tompo izy. Raha tena resy lahatra amin'ny famelan-keloka natolotry ny tompo izy dia tokony afaka hiteny an'izany, ary tsy maintsy miteny an'izany mihitsy ary manao hoe toy izao aho teny ho ny fahasoavan'Andriamanitra. Saingy manokana kosa no itenenan'i Paoly izany. Manokana ny amin'ny hoe raha miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra nahatao izao aho dia izao, voalohany dia izao: ninin'Andriamanitra tsy nijerena ny fahotako. Raha toa ka jerena amin'ny fitantaran'i Paoly dia izy manao hoe tsy tonga volana nge ambany indrindra amin'ny apôstôly nanenjika ny fiangonana. Asehon'i Paoly ny faharatsiany, ataontsika hoe ny fahalemeny. Asehon'i Paoly ny
tsy nentina taony aza saingy nantsoin'Andriamanitra izy ka tonga apôstôly de hoy izy ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao a. Betsaka ndraindray ny kristianina rehefa ataontsika hoe ao anatin'ny antson'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra dia manadiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Manadiny ny fahasoavan'Andriamanitra amy lafiny hoe tsy mahatsiaro hoe avy taiza moa zany no hamarin'Andriamanitra. Rehefa ny olona ny mahatsiaro ny fanamarinan'Andriamanitra dia tsy maika hitsara olona. Betsaka no miteny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao a saingy zao tsy tena mahatsiaro amy lafiny hoe za nge mpanotaka ny tiavin'Andriamanitra e, za nge mpanota tsy tanteraka, za nge malemy saingy efa nanota mihitsy ara ratsy noho ny hafa mihitsy aza saingy no hamarin'Andriamanitra. Ady izay no hamarin'Andriamanitra amy Kristy zay no mahatonga anao tahaka ny Paoly tsy maika hitsara ny hafa. Ny olona mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy maika hijery ny tsy fahatanterahan'ny hafa, mametraka ny tenany ho tsy tanteraka kanefa koa tsy mametraka ny hafa ho ratsy noho ny tenany. Ny olona mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahay mijery mametraka ny tenany ho no hamarin'ny Kristy kanefa koa mahay mametraka ny hafa ho hamarin'ny Kristy. Zany hoe ndraindray mantsy a hitantsika de zao betsaka amin'ny kristianina no mandray an'i Kristy izy, mandray ny famelan-keloka ka resy lahatra ny amin'ny fanamarinan'i Kristy saingy zao tsy resy lahatra ny amin'ny fanamarinan'i Kristy ny hafa. Heveriny fa ny tenany ihany ny no hamarin'ny Kristy, heveriny fa ny tenany ihany no mba fahasoavan'ny tompo fa ny hafa tsy eo mba fahasoavan'ny tompo. De zao tsy manam-pandeferana mihitsy izy amin'ny hafa. Andraindray dia milony mihitsy ny hafa, milony hoe enao ratsy noho za, enao maloto, enao tsy mendrika, enao sy ny sisa ndraindray hita dia lasa tsy mipetraka le teny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy zao a. Fahasoavan'Andriamanitra de zao mahatonga anao manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra fa mahatonga anao koa manana fahalemem-panahy ary io ny toetran'ny Paoly io. Ny hoe manana fahalemem-panahy amin'ny hafa nge tsy midika hoe manaiky ny fahadisoany hoe manara-davahany etsy zay loatra fa midikany hoe mitenen'ny Paoly manao hoe manaiky mandefitra amin'ny hafa manaiky anao hitaiza azy, manaiky anao hanitsy azy, manaiky anao anam-pandeferana aminy. Fa ndraindray ny kristianina tsy de zay loatra, manonona hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy zao a fa tsy ny fahasoavan'Andriamanitra koa no matoy zao ny hafa. Fa ndraindray de zao milohantsika ny hafa hoe reny ve sy tsy mendrika mpanoty reny, mpandaingy reny, ndraindray de amina zavatra madinika toy ny fitafiana, toy ny fisotro, toy ny sakafo. Hoy Paoly ary tenen'ny Paoly anatin'ny Titosy io. Afatry Paoly amy Titosy io, afatry Paoly amy Timoty io, afatry Paoly amy Kolosianina io, ny hoe tandremo tsara fa ndraindray everitsika ho lay zava-madinidinika no hitsarantsika ny hafa ho ratsy noho itsika. Tsy hoe ratsy akory, tsy hoe tsara akory asa ny zavatra mety ho hitatsika ho an'ny olona, sotronin'ny olona, tafinin'ny olona. Tsy hoe akory tsy afaka miteny olona am'ireny isika, tena afaka miteny mihitsy ary tokony hiteny raha tsy zay tsy kristianina. Ahoana moa no tokony ho anginanao amina zavatra tahaka zany? Fa izao lay fitenenana de zao fitenenana ateraky ny fitiavana. Miteny azy ianao tsy hitsara azy akory ny antony itenenanao, miteny azy ianao tsy hahafahanao manindry azy, handratra azy ka hatsapano tsinitsininy ao anatrehanao. Satria natsika ndraindray afaka miala rehefa miteny olona de zao tsy miteny olona mpitiavana, na mitenytsika fa te hiteny manao hoe za tsara noho enao, na mitenytsika fa te hiteny manao hoe enao ratsy noho za, mba hahafahantsika ndraindray mipetraka eo ambonin'ilay olona amin'ny finoana na amin'ny fitondratena. Izay ny tiam-polo takatritsika eto hoe tandremo tsara fa za angena nentsika ny fiangonan'Andriamanitra nga mo za tsara fa zao no hamarin'Andriamanitra de zao eo anatrehan'ny hafa de tokony heritreritra koa anao miteny hoe mahatsiaro hoe tsy tsara noho ny hafa koa ianao de tokony anana fahalemem-panahy, mitaiza manitsy ampitiavana, mananatra ampitiavana, sanatria tsy manamarina ny tsy mety ataony loatra sanatria ny vava tsy tsika mihitsy no kory no anana zany toe-panahy zany fa izao manana fanetretena eo anatrehan'ny hafa. Io sarotra amin'ny kristianina. Eken'ny kristianina ny anana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy eken'ny kristianina maro soa fa vitsy ny tsy mana no tsy ampy fanetretena eo anatrehan'ny hafa.
rehefa miteny hoe fanandritenao teo any hafa nke tsy hoe nke tsy mirehareany fa tena manaiky mihitsy ny hoti azy, manaiky mihitsy ny anondrotra azy, manaiky mihitsy ny anampy azy. Atao ve raha mahita olona asa tsy fantatro hitanao tsy mety ngamba ny fitondrantenany ianao dia ny adidinao de zao ny mivavaka ho azy fa tsy zay ihany, ny adidinao de zao ny mampahery azy, tsy hoe makahala azy, tsy hoe mandatsy azy tsy zay ny voalohany, tsy nanao an'zany tamitsika nge Jesosy. Ary zay nitsapany Paoly za nga mo nataony Jesosy an'zany, nenjehiko ny fiangonana ho Paoly ary novonomy Paoly nge Stefanina nge tao anatin'ny Paoly namono an'i Stefanina. Firy akory Paoly nitondra taratasy avy any Jerosalema anenjika kristianina aty Damaskosy, nanana fahefana tsy hitanavanavany Paoly. Saingy zao i Paoly, nin'Andriamanitra tsy nijereny reny fa no hamarinina, fahafiriny zany anefa, fahafiriny fahotana nataonao, fahafiriny tsy fahatanterahanao, ny tsy fahatanterahany hafa. Zay mahatonga ny Paoly manam-pandeferana mandrakariva hoe satria ve za no hamarin'Andriamanitra de hitsara ny hafa, hanameloka ny hafa, hanenjika ny hafa, le afaka malala. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao atsika, de mahatonga atsika faly amin'Andriamanitra, mahatonga atsika koa hitodika amin'ny hafa ary hitory ny filazantsara amin'ny hafa tak'izay resahan'ny Paoly amin'ny lavabe amin'ny Koritianina. Fa ny faharoa de zao, ino hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao, olona manahoana koa, olona mahatsiaro fa zava-dehibe ny andraikitra omen'Andriamanitra, zava-dehibe ny maha-kristianina. Rehefa miteny ny teny tsika de mandrakariva ny verentsika fahasoavana foana de lafiny materiel, iny fahasoavana zany rehefa ohatsy fahasoavana hoe nahazo avancement, asa nahazo prime, asa nahavita trano, asa nahazo fiarakodia tsara, asa vampanadinana, asa salama, asa feno taona, tsy maninona fahasoavana zany, tsy edikevitra fahasoavana zany. Fa izao ny fahasoavana lehibe zay resahan'ny Paoly eto de zao lay antso, lay andraikitra, lay maha-kristianina. Misaotra an'Andriamanitra ny dikany fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao aho fa nataony tonga kristianina, nataony tonga nahafantatra an' Jesosy, nataony tonga nino an' Jesosy, nataony tonga nandray ny filazantsara ary nataony nandray andraikitra ho mpanompony. Zay rehefa miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra ianao zany de zao afaka miteny mihitsy ianao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra satria tonga kristianina. Afaka miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra mihitsy satria zao nandray ny filazantsara. Lay filazantsara torin'io fahasoavan'Andriamanitra. Itsika matsinge indraindray zatra mihay ny filazantsara de sambatra ty maheno toroteny isan'andro, maheno toroteny isan'alahady, afaka mihira. Fa raha ohatra ka mijery an'izao tontolo zao indray mijery ianao, sokafany eo amanomasonao zao tontolo zao dia ho tsapanao manao hoe akay sambatra satria akay mbola afaka mivavaka malalaka. Fa misy firenena, misy kristianina tsy afaka mivavaka, tsy afaka maheno akory ny filazantsara, tsy afaka mandre akory ny filazantsara. Ka raha miteny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra de tenenin'ny Paoly io satria zao nandray ny filazantsara, nandre ny filazantsara, nandray ny filazantsara ary indrindra koa aza afaka nitorona ny filazantsara zany. Afaka malala, afaka miteny ianao zany ary tokony hiteny zany mandrakariva satria nomeny ny tombontsoa manokana, tsy ny sainy eloka, tsy ny valiany eloka, fa mbola nomeny ny filazantsara. Ary dia ny fahatelo zay tenenin'ny Paoly eo de zao ny asa sy ny vokatry ny asa. Raha miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra de zao koa Paoly eto manao hoe za nge ny asa fantatra an'izy rehetra. Zany hoe Paoly raha miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hoe tsy nanao na inona akory Paoly, tsy hoe ny andro fotsiny akory Paoly apôstôly de tsy zany ary ny filazantsara tsy mitaiza olona ho kamo, tsy mitaiza olona tolorapotsiny, tsy mitaiza olona ho tsy manao ninina, fa mitaona ny olona hiasa. De hoe Paoly manao hoe fa zange efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra, tsy foana ny fahasoavana tamiko fa efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra. Tsy misaraka mihitsy ny fahasoavana sy ny asa. Raha mantsika protestanta misy antsoina hoe sola graciany, fahasoavana ihany, de ndraindray tamin'ny antikany Lutera azy dia hoe ny asa tsy zava-dehibe fa hazavaina tsara. Fa raha miteny Lutera hoe
tsy zava-dehibe le asa, tsy lay asa mahatonga atsika ho voavonjy loatra akory satria ndray mietremana hoe Martin Luther zany anazava manao hoe sola grâce aho dia tsy ilaina akory lay asa fa inona lay asa resahan'ny Luther hoe tsy ilaina iny lay fiezahantsika hieritreritra hoe ny asantsika ny mahavoavonjy atsika ny fieritreretiny lay hoe amin'ny alalan'ny asa ataoko asy hoe fiezahako amin'ny alalany ohatra hoe za mazoto miangona ve za manao adidy ve za mazoto mivavaka ve za mifady anina ve za manao akanjo montina ve za manao bangy volo montina ve zay ve ny mahavoavonjy aho de ozy Lutera hoe tsy zay ny mahavoavonjy de ny sorony zay asa izay fotsy manao hoe ny fahasoavana amin'ny mahavoavonjy saingy zao io averin'ny Paoly io ny asa zany eto tsy hoe asa mahavoavonjy loatra fa asa teraky ny fahasoavana zany hoe rehefa tsapanao fa ny fahasoavan'Andriamanitra navelan'Andriamanitra elika ianao de izao asa miteraka anateraky ny fahasoavana satria nandray fahasoavana de miasa fatratra noho izy rehetra tsy foana lay fahasoavana de miasa mafy am'izay tonga satria zanaky ny fahasoavana de ty asa fanompona iza moa zany no andrasako ary zanaky ny fahasoavana iza no andrasako anadio fiangonana satria zanaky ny fahasoavana zanak'Andriamanitra iza no andrasako anao rakitra ho an'ny fitoriana filazantsara satria no avaozo ny tompo tamin'ny alalan'ny fahasoavana de iza no andrasako anao adidy iza no andrasako hitoron'ny filazantsara za no andrasan'ny tompo anao zany iza no andrasan'ny tompo hitoron'ny fifaliana hitoron'ny vaovao mahafaly iza no andrasan'ny tompo am'zany rehetra zany za rehefa koa malala ny asa zany ao amin'ny filazantsara de izao ateraky ny fahasoavana zany hoe miasa isika satria tsika nahazo fahasoavana satria tsika nandray fahasoavana de izao itsika no andrasan'Andriamanitra anao ny asany de hafahafa be zany eo anatrehan'Andriamanitra raha olona mahatsiaro hoe ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao nahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra nefa tsy manao rakitra na tsy manao adidy na tsy tia ny asan'Andriamanitra na hiteny hoe tsy zava-dehibe makany am-piangonana na hiteny manao inona le anareo any am-piangonana nefa mihira hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao de tsy mitombona ny mpilivavy zanatria raha ianao miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao nefa ny ianao sady tsy tia miangona no tsy tia namana no be felonana no mialina ny hafa mialina ny fitahin'ny hafa tsy mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra zany fa ny olona miaina ny fahasoavan'Andriamanitra de manjary te hiasa fatratra mihoatra noho ny hafara te hanome fatratra mihoatra noho ny hafara te hanolotra bebe kokoa satria manana ny fahasoavan'Andriamanitra avako malala farana raha ampitso ny herinandro afaka mitelinao ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao satria nomeny fahasalamana nomeny fotoana nomeny heritanjaka nomeny filazantsara fa izao koa efa nataon'ny kristianina ianao ary ny asa rehetra zay ataony io dia aza atao hoe zioka io asa fanompony io aza atao hoe zioka tsy zioga mihitsy io fa fitahiny io satria no hamarin'ny tompo ianao de nomeny afaka manao zany zavatra izany tsy hoe io akory ny mahavoavonjy ianao efa voavonjy aza misalasala mihitsy fa hoe tsy voavonjy efa voavonjy efa no hamarininy ianao fa izao io asa io de asan'ny olona zay efa novonjena no zany atao be fifaliana ny asa ataovy na ny asa fameloma-teny io na ny asa ny ampiangonana io na ny asa fitiavanamana io de ataovy amin'ny fifaliana de irao mandrakariva ny teny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa tokony ho hiranao zany tokony vao maray ny andro de zany ny teninao hoe fahasoavanao Jesosy no matoy izao ariva indray ny andro fahasoavanao no matoy izao Jesosy ivavakisika tompo am'sanao zay noho ny amin'ny fahasoavanao zay matoy izao anay toy izao zahay satria navelanao eloka toy izao zahay satria narotsaka ato aminay ny fahasoavanao toy izao zahay satria no hamarinanao zahay toy izao zay satria nandre ny filazantsaranao toy izao zahay satria nitsangana tamin'ny matoanay ianao toy izao zahay satria manomana fiainana mandrakizay ho anay ianao tompo de ampahirezo zahay tsy hanadino ny zanaky ny fahasoavana anay zanaky ny fahasoavana satria tianao ny ainao no nataonao nisolo anay tompo
de misaotra sy mankasitraka anao zahay. Ary atao kosa raha ny fanoloran-tenanay omendrika mandrakarivanao. Fahasoavanao no matoy izao anay de tao am'izay hiasa fatratra ampitiavana, ampifaliana, satria efa nandray sy manovo tam'izany fahasoavanao zany. Aza velanao ho niziogan'izao tontolo zao no hanavesatra anay, fa ny fahasoavanao zay efa nanafaka anay no ataovy manjaka tomponay ka tonga anay ho faly amin'ny fiainana isan'andro, hiasa amin'ny fiainana isan'andro, hanolo tena ho anao sy ho an'ny hafa amin'ny fiainana isan'andro. Jereo ireo marary Jesosy any amin'ny hôpitaly hitanao reny, jereo ireo mananady am-panahy Jesosy, jereo ireo izay mila famonjena, ireo any anjorom-bala, ireo miady rery, jereo amin'ny famindram-ponao zeny ary alavao ny tananay Tompo mba ahafahanay mizara ka ahafahanay mitondra fahasoavana ho an'ny hafa, satria amin'ny alalanay no izaranao ny fahasoavana ho amin'ny mpiarabelona aminay. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-ponao mahagaga ataonao amin'ny fiainana isan'andro, de terizo zahay mba ho voninahitra ao isan'andro ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa afaka manankina ny fiainanay am-pelantananao mandrakariva zahay, ary afaka miteny isan'andro fa toy izao zahay noho ny fahasoavanao. Amen.